Faly sy ravo ny vahoaka ny Bealanana no ny fahavitan'ny investitura ny Filoha Andry Rajoelina. Zava-dehibe ho an'ny Bealanana indray ny fanohizana ny fampandrosoana efa natao hatramin'izay. Nitondra izay teny firariantsoa izay amin'ny anaran'ny vahoaka ny Bealanana ny Colonel René JAOZANDRY izay Zanak'i Bealanana. Zahay vahoaka ny Bealanana zay soloko tena eto dia faly miarahaba ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina fa nahavita ny investiture tamin'ny fomba milamina tsisy setrasetra. Tonga daholo ny vahiny, tonga vahiny lasaina dia ny filoha maromaro ary anisan'izany ny filohan'ny Union Africaine. Faly zay satria tsy vitan'izay ihany fa misy ny fanaovana lalana RN31 zay nampikaikikaiky ny vahoaka ny Bealanana hatrizay. Distrika mamokatra i Bealanana, misy vary, misy omby, misy lavanilina. Mikasika ny lavanilina izay indrindra dia antenain'ny mponina ny hitadiavana lalam-barotra maika. Makasitraka sahady ny ezaka mbola ataonao izay Andriamatoa Filoha, hoy ny Colonel René JAOZANDRY izay Zanak'i Bealanana. Misy ny vokatra maro avy aty Bealanana, isan'izany ny vary, isan'izany ny omby, isan'izany koa ny lavanilina. Io dia tena maika dia maika ny vahoaka ny Bealanana mba hitadiavana lalam-barotra Andriamatoa Filoha. Fantatray ny zavatra rehetra tsy ho afaka ho vitandry mandeha fa mbola maro ny zavatra atao, efa mankasitraka sahady zay ny zavatra rehetra nataonao. Indrindra nahatongavan'ny mpadapo zao isolo an'ny riplus zay tsy misy afa-tsy aty Bealanana sy Ambatondrazaka satria aty ny be vary indrindra eto Madagasikara. Koa mankasitraka zay Andriamatoa Filoha ho lava fanapahana ianao amin'ny asa miandry anao. Za le nandray ty fitenenana teo, tiako ny milaza amintsika rehetra fa Colonel René JAOZANDRY en retraite, directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche teo aloha, zay Zanak'i Bealanana.